Toizantsika hatrany ny vaovao ankoatran'ny mpitsabo sy ny mpitandro ny filaminana dia isan'ny mpiasam-bahoaka miasa 420 amin'ny 420 ora ihany koa ny mpiasan'ny paositra malagasy manerana ny Madagasikara. Ho fitsinjovana ny vahoaka amin'izao fiaton'ny fifamoivoizana izao dia mitohy ny asan'ny paositra amin'ny fandefasana entana taratasy ary vola. Mitatitra an'izay vaovao izay Miora Arinaina sy Fanirikely. Zahay ato amin'ny paositra malagasy koa dia tena afaka milaza fa tena miatrika mivantana na ankolaka ity fahasairanana amin'ny fisian'ilay valanaretina coronavirus ity. Ary izay ny antony mahatonga anay misokatra mampandeha ny orinasa, mampiodina ny orinasa 24 heures sur 24 mba ahafahanay manala ny fahasairanan'ilay olona, manala ny fahasairanan'ilay mpanjifa amin'izao fisian'ilay valanaretina coronavirus eto Madagasikara eto izao. Ohatra amin'izany ny fampandehanana an'ilay asa fifandefasam-bola. Ohatra amin'izany ny fampandehanana an'ilay asa amin'ilay fakana vola amin'ny tahirim-bola tsinjolavitra satria be dia be ny malagasy izay mametraka vola aty amin'ny paositra amin'ny tsinjolavitra dia fotoana izao tena milara be dia be ny olona maka vola amin'izao fotoan'izao satria sahirana izy dia maka ny volany tsy any amin'ny banky irery akory no misy fametrahana vola fa tsy amin'ny paositra koa dia fametrahan'ny olona na aty an-drenivohitra na any ambanivohitra vola ka dia tena hoe be dia be ny olona maka vola aty amin'ny tsinjolavitra aty amin'ny paositra malagasy amin'izao fotoan'izao amin'ny alalan'io tsinjolavitra io. Eo ihany koa ny fifandefasam-bola amin'ny alalan'ny paositra monnaie. Be dia be ny olona izay mandefa vola sy maka vola amin'ny paositra monnaie amin'izao fotoan'izao satria raha mandeha ny an-dalana eny tsika dia mahita fa tsy dia miasa firy mihitsy ny cash point eny an-dalana eny kanefa ny paositra malagasy miasa ara-dalàna ary dia mirohatra mankaty amin'ny paositra malagasy ny olona manokatra kaonty mametraka vola, mandefa vola amin'ny alalan'ilay paositra monnaie io. Izay mihitsy koa no nahatonga anay nanapa-kevitra ato amin'ny paositra malagasy fa manomboka izao ka mandra-pahatonga ny farany volana Mai dia ho atao gratuit tanteraka ny fametrahana vola, ny fanokafana kaonty ato amin'ny paositra monnaie, fametrahana fanaovana dépôt ato amin'ny paositra monnaie, ny fanaovana transfert ato amin'ny paositra monnaie ary ny fanaovana retrait ato amin'ny paositra monnaie, izany hoe zéro ariary avokoa zany fa tsy misy frais mihitsy. Mila fanafody isika amin'ny eran'ny faritany, eran'ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao dia ny paositra rapide no mitatitra ny fanafoditsika. Mila ny PPN amin'izao fotoan'izao ilaina amin'izao fotoanan'ny confinement izao ny resaka provision dia betsaka amintsika avy any amin'ny faritany na ny avy aty ny fandefa PPN, mandefa vary na ohatr'izany dia betsaka ihany koa ohatra ny manafatra ireny sakamalao avy any amin'ny faritra Atsinanana, ny manafatra ravitsara, manafatra zavatra sahala amin'izany izay ny antom-pisin'ilay paositra rapide ary dia miezaka izay araka ny resahako teo hoe miasa 24 heures sur 24 ny paositra malagasy amin'ny alalan'ny paositra rapide io. Amin'izao ora resahantsika izao amin'izao andro alina izao dia mandeha ny camion ny paositra malagasy, ny paositra rapide amin'izao fotoan'izao mandeha mitatitra izay zavatra rehetra resahantsika izay mba ahafahana mamonjy ny mpiarabelona, mamonjy ny malagasy mitovy amintsika, mamatsy fanafody, mamatsy PPN any amin'ny faritra rehetra izay misy antsika.